Janvier Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Azo fanampiana avokoa ireo trabona rehetra eto Antananarivo renivohitra efa nahazo ny karapokotany vaovao ary hotoanana ara-tsakafo ihany koa izy ireo ho ny foloam-pirenena androany. Ampiasaina ireo motopompe amin'ireo tanàna dibo-drano hamahana ny olana misy ankehitriny. Amin'itony ny fanohanana ny tetikasa produira izay eo ambany ministera amin'ny fanajariana ny tany ny komina Antananarivo renivohitra. Fitaovana izay natao hiatrehana ny valin'aretina Covid-19 sy ireo asa sahan'ny komina. Mahantra ny sehatra tsy miankina ny taona 2024 raha nambarana eo anivon'ny GEM vokatry ny Covid-19. Ho an'ny taona 2024 mbola manjavozavo ihany koa ny mahakasika azy ireo. Isan'ny takin'ny sehatra tsy miankina ny fijerena manokana ny mahakasika ny contrôle fiscal izay ataon'ny fanjakana. Sakafeno avokoa ireo toerana andraisana ireo trabona vokatry ny fiakaran-drano eto Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao ka sarotra ny fikarakarana azy ireo hoy ireo tompona andraikitra. Maro amin'ireo trabona ihany koa ny voantazo sy areti-pivalana. Maresaka iraisam-pirenena any Frantsa manambara ny fisiana lesoka goavana amin'ny fifehezana ny krizin'ny Covid-19 amin'ny lafin'ny fampianarana ireo sekoly amin'ny antoerana. Anjaton'ireo voaterin'ny katona hatreto noho ny tsy fampian'ny mpampianatra sy fitaovana. Miantsy ny tokony ametrahana tedi-bola goavana amin'ity sehatra ity ireo mpampianatra. Ny andin'ireo avatra. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kolo TV ka manasanoara anaraka izany hatramin'ny afarany. Nanombotsika ny vaovao dia amin'itony fanohanana ny tetikasa produira izay eo ambany fiahin'ny ministeran'ny fanajariana ny tany ny komina Antananarivo renivohitra. Fampitaovana izay natao hiatrehana ny valin'aretina Covid-19 sy ireo asa sahan'ny komina io ny nasaina. Fiarabe misy 10, bus roa ary fitaovana fiarovana sy fanadivana maro samihafa mahery ny 7 sy 3 alina no natolotry ny projet de développement urbain intégré et résilience du Grand Tana na ny produire ao anatin'ny fanatanterahana ireo asa amehana toy ny fiatrehana ny valan'aretina Covid-19 sy ireo asa lehibe maika hiandraketan'ny commune Antananarivo renivohitra. Ny tetikasa produire izay ambany fiahin'ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny fananantany va tsy ny banky iraisam-pirenena vola. Nandritra ny fandraisam-pitenenana ny ministry ny fanajariana ny tany sy ny fananantany tamin'ny fanolorana ireto fitaovana ireto. Nambara ny fampamaolana ary mandray andraikitra ny fanjakana manoloana ny zava-misy eto Antananarivo. Raha ny tetikasa produire manokana dia ny air ao anatin'ilay izy dia fantatrareo fa résilience. Ary izay mahatsapa fa isan'ny olana hiaina ny tanàna Antananarivo ny zavatra miseho amin'izao fotoana izao. Ary ny zanany nafainganana azy satria ahafahana manome an'ireo fitaovan'ireo satria ilaina ary ilaina amin'izao fotoana andro izao ilay izy fa tsy hoe amin'ny fotoana hafa akory. Ny faniriana dia mba hanala fahasahiranana na ny komina Antananarivo renivohitra amin'ny adidy aman'andraikitra izay napetraka taminareo ilay izy. Misy ihany koa amin'ny herinandro ambony moa fangatahana ny fanamboarana ny trano ny direction eto amin'ny commune izay ho jerena ny fahavitany atsakany sy andavany dia ho atolotra anareo ihany koa. Fa ny fanjakana dia mitady vahaolana fa tsy mpametraka olana. Izany hoe ny ministera na ny fanjakana amin'ny ankapobeny dia rehefa misy ny olana dia mitady vahaolana. Fa tsy hoe rehefa misy ny olana dia mifanilika andraikitra ao anatiny eo fa mandray andraikitra dia mitady vahaolana faran'izay aingana. Satria izay no dedavina fa tsy ilay hoe fanilana andraikitra akory. Dia andraikitra ny ministera manampy ny commune urbaine Antananarivo dia raha mbola misy azo anampiana ny commune urbaine Antananarivo ao anatin'ny tetikasa produire dia ho atao foana. Ho famalina ny filan'ny tanàna Antananarivo manoloana ny toe-java-misy ankehitriny, ny fiakaran'ny rano sy ny fanadiovana ny tanàna ary ny fiatrehana ny valan'aretina Covid-19 no isan'ny nahatonga izao fanampiana izao raha ny fanazavana.
Fahasahiranan'ireo komuna izay tsapa ny fahifanam-panatanteraka antony hitondrana vahaolana toy izao fanohanana ara-pitovana izao ho iatran ny fanazavana. Fa ny zavatra hita dia tanàn'Antananarivo dia mitombo andro aman'alina. Dia fitombony tanàn'Antananarivo andro aman'alina zany dia miteraka vesatra ho anareo eto amin'ny commune urbaine Antananarivo. Na io fitombon'ny olona fotsiny izay voatery mandao ny tanàna misy azy noho ny olana fiovaovan'ny toetrandro ara-toekarena sy ny rehetrarehetra noho ny tsy fandriam-pahalemana sy ny maro samihafa dia tonga eto Antananarivo izy dia adidy sy andraikitra ny tanàna Antananarivo no mikojakoja azy ireo. Fa ny fifindran'ny olona sy ny fitombon'ny olona eto amin'ny tanàna Antananarivo tsy hoe tonga fotsiny ireo olona ireo fa miteraka izay lazaiko izay andraikitra maro samihafa. Tsy maintsy mitombo ny fako ateraka izany, mitombo ny filana amin'ny lafin'ny jiro, mitombo ny filana amin'ny lafin'ny rano, mitombo ny filana amin'ny zavatra trano fonenana, mitombo daholo ny filana rehetrarehetra. Ka raha ohatra tsy ampiana ohatran'izao ianareo eto amin'ny tanàna Antananarivo ara-pitaovana sy ara-entimanana, ahoana moa no ahafahanareo miatrika an'izany zavatra maro be izany. Dia izay no nahatonga ny mitetika asa ny ministera sy ny fanjakana manampy ary tokony izay foana ny lezahana araka ny fanjakana manokana raha ny subvention menan'ny commune dia efa nampitombony eran'ny Madagasikara satria mahatsapa an'izany ny fanjakana fa mitombo ny filana satria mitombo ny isan'ny mponina isaky ny commune tsirairay avy eran'ny Madagasikara. Dia ny famahana olana mitsinjo lavidavitra kokoa ohatr'izay ny tena jerentsika. Misaotra ny mpiara-miombonantoka ihany koa tamin'ny fanekeny sy ny fahatsorapony amin'izay fangatahany fanjakana sy ny sokafany amin'ny adihevitra rehetrarehetra rehefa misy ny filana. Araka izany hitoy ihany koa ny fanohanana ny tetika asa produire ireo komuna rehetra voakasika fa tsy ny tanàna Antananarivo ihany isy ny fampandrosoana ifotony. Fampitaovana izay tonga ara-potoana ary mamaly ny zava-misy ankehitriny hoy ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra. Fitaovana rehetra dia ilain'ny komuna ary tsy kely izy ireo fa be da be. Camion, bus, ny ilaina amin'ny fanadiovana ny tanàna, kifafa, brety, sarety, reny rehetra reny ilaintsika amin'ny fanadiovana ny tanàna ray adiny valana retina roa ary indrindra rehefa misy fotoana ohatr'izao izay ilana fitaovana, ilana olona koa fa rehefa tsisy ny fitaovana hita fa sahirana ny komuna dia tena manampy be mihitsy. Ampiasaina avy hatrany ireto fitaovana ireto amin'izao trangan-javatra miseho eto Antananarivo izao ho iatran ny ben'ny tanàna, anatevenana ny fanadiovana ny tanàna sy anampiana ireo trabony eny anivon'ny boriboritany isan-tokony. Ny fanjakana malagasy sy ny mpiara-miombonantoka ny banky iraisampirenena no niara-nisa laty tamin'izao fampitaovana ny komuna izao tafiditra ao anatin'ny asa mena na ny cercle. Tsy aivona ny fiandohan'ny volana Jolay 2024 no nankatoavana nandritra ny filan-kevitry ministra ny drafitra PMDU na ny plan multisectoriel d'urgence hiatrihana ny valan'aretina Covid-19 sy ny fiahina ara-pahasalamana, ara-tsosialy sy ara-toekarena. Tanjona amin'izany ny fiahina ireo fianakaviana marefo sy ampianana ny tany fantrana. Ho fampandehanana izay PMDU izay nanolotra vola mitetina 320 tapitrisa dolara ny banky iraisampirenena ho fanatanterahana ny cercle. Ankoatra ireto fiara sy fampitaovana maro samihafa ireto, nisy ihany koa ny tohana avy amin'ny tetika asa produire ho fametrana ny plateforme numérique andoavana ireo aba-setra eto amin'ny tanàna Antananarivo. Eo ihany koa ny fanarenana ireo fotodrafitrasa toy ny CSP2 any Volosarika sy ny tranon'ny komuna Antananarivo renivohitra eny Anosipatrana. Teboka maro no mitarika ny tsodradrano rehefa fotoanan'ny orana tahaka izao eto Antananarivo. Araka ny fanazavana izay nentin'ny ministra ny fanazariana an-tany tamin'ity androany ity, tsy maharaka intsony ny fotodrafitrasa amin'izao fotoana izao misy eto Antananarivo. Mahakasika ny fanotofana tany kosa indray dia nanamafy ny ministra fadingana maro no arahana mialohany hanomezan'ny komuna fahazoan-dalana fanadina. Tsy ny fanotofa-tany rehetra no nitarika ny tondra-drano teto Antananarivo. Araka ny fanazavana no entin'ny ministry ny fanajariana an-tany sy ny fananan-tany androany raha nanontany ny mpanao gazety. Lafiny maro no nitarika ny fiakaran-drano, isan'izany ny tsy fampiana samihafa manoloana ny fitombon'ny mponina tato anatin'ny taona maro. Ny rano miakatra eto Antananarivo dia tsy voatery raha amin'ny resaka fanotofa-tany ihany, fa betsaka ny lafiny mahatonga an'izany. Araka ny voalazantsika teo ny fitombon'ny mponina dia niteraka fananganana trano
any amin'ny toerana sy tokony hananganana azy. Ny fitombon'nyponina dia niteraka fako marobe dia tsy araky ny tompona ndraikitry ny tanàna sy ny manodidina manala azy. Dia ao ihany koa ny olana amin'ilay tsy fanarahan-dalàna amin'ny fanaovana an'izy ireny. Tsy fanarahan-dalàna izay misy minimanao an'izany, fa misy koa ao anatin'ny tsy fahafantarana, satria fantatritsika ihany koa fa tsy ampy ireo manam-pahaizana miasa eo anivon'ireny commune raha eto Antananarivo fotsiny sy ny manodidina, sy eo anivon'ny ministera amin'ny ankapobeny amin'ny fampanarahana an'ireny asa ireny. Efa miara-miasa izay amin'ireo tompona ndraikitra tsirairay avy ireo na amin'ny ordre des architectes na amin'ireo architectes sans frontières mifampianatra sy manatsara n'izay fomba fitantanana izay. Zava-dehibe ngamba amin'ny fahafantarako azy dia ny hoe samy matsapa zany tsika fa ny fivaovan'ny toetrandro dia miteraka olana amin'ny tanàn-dehibe sy amin'ny fiainantsika amin'ny ankapobeny. Amin'izao fotoana izao dia ny orana tsy ohatran'ny taloha intsony ny hoe misy lay fito, misy zavatra maro, fa mety avo be ny orana ao anatin'ny fotoana fohy dia manondraka ary tsy ampy ny fisintomana anazy sy ny fialany amin'ireny faritra iva sy ny faritra maro. Ny vahaolana maritra dia miankina amin'ny fanarahan-dalàna sy ny fanomezana fitaovana sy fampitaovana ho an'ireo olona tsirairay avy amin'ny fanatanterahana ny asany amin'ny ankapobeny. Nisy ihany koa raha ny fanazavana tamin'ireo fanotofatany hita eto andrenivohitra ankilany, maro no efa nahazony nanototra izany alalana tamin'ny fitondrana teo aloha. Fa misy zao orinasa vaventy eny akoron-drano tana waterfront zao feno rano reny ko anisan'ny nahazo alalana ny fianambarana kosa iza nahazo alalana. Nahazo alalana reny tamin'ny fitondrana teo aloha teo dia nalohany vola namen'ny fitondrana alalana izy tamin'izany. Androany zay tsy afaka ny teny hoe tsisy tsara-dalàna ny nataony dia izay, fa tsy misy olona nahazo alalana izany ka tsy tao anatin'ny lalàna amin'izao fotoana izao. Ary tsy nanao tsy nanara-dalàna dia efa voasazy daholo ary efa mandray andraikitra amin'izany ny be ny tanàna rehetrarehetra. Fa le manao amalgame tsy mety, fa manimba zavatra zany. Manimba zavatra zany ary manimba toe-tsaina. Rehefa misy ny olana dia mitady vahaolana natao dia mandray lesona dia tsy mamerina an'ilay izy intsony. Fa raha ohatra tsika isaky ny misy problema dia ifanondronondro-molotra eto dia tsy afaka mandroso mihitsy. Fa inona ny tokony fepetra raisina rehefa misy olana dia izay no tsy fireneny ity mandroso. Fa rehefa nondronondro-molotra fotsiny eto hoe zao lazaiko anao izany hoe ty misy atsika ity ary zao tany totofana. Akoron-drano tany totofana. Mahamasina tany totofana daholo reny. Fa nisy fepetra mahara teknika narahana taminy, nataony lakanosy, nataony laka mare masay, nataony laka any Andavamamba, any anangonana rano. Dia misy fepetra ara teknika zany ampiarahana amin'ilay izy rehefa manao zavatra. Dia izay ny fampidinihana, izay ny tokony atao. Ohatra ny rokado zao dia betsaka ny nangataka hoe hanototra izay dia nametrahana ny padariny iny plan d'urbanisme de détail ny rokado no reste. Mbola tsy mivoaka hatramin'izao satria mbola betsaka ny ady hevitra, satria fa mola volana an'ireny drafi-panajariana ireny tsy fanapaha-kevitra ny maire rehetra, tsy fanapaha-kevitra ny amin'ny teknisian'ny ministera, tsy fanapaha-kevitra ny olona, fa hevitra marobe no aravina dia samy mandinika amin'ny lafiny teknika, amin'ny lafiny maha-olona, amin'ny lafiny ekonomika hoe inona ny tombony ho an'ilay tanàna dia inona ny tsy tombony ao anatin'ilay tanàna. Fa tsy hoe izay mahatonga tsy mety mbola mivoaka satria mbola miady hevitra. Avy indray zao ny orana dia mahita données hafa indray dia tsaraina indray zany aloha ny étude ao anatiny hoe misy tsy mety zany. Ilaina ihany koa ny fanazavana ny fametrahana vahaolana maharitra ahafahana mahazo vokatra tsara amin'ny fepetra izay raisina. Efa voarafitra anatin'ny drafi-panajariana ny tanàna ohatra ny mikasika ny toerana azo totofana na tsia. Miainga amin'ny fanarahany rehetra ny izay, na ny manao ny fangatahana ny fanotofatany, na ny tompona andraikitra isan-tsokajiny manadihady ny fangatahana, ataky ny komisiona misahana izay, na ihany koa ny eny anivon'ny komina mamoaka ny fahazon-dalana. Ireo no ahafahana mandrindra ny fahafahana manototra na tsia ny toerana iray mba tsy hiteraka loza tahaka ny fiakaran'ny rano. Ty misy atsika ty zao dia tany totofana. Dia ny fanotofana tany zany misy mahatsara azy dia misy maharatsy azy. Dia rehefa misy izay nanaovana ny drafi-panajariana ny tanàna na Antananarivo dia efa voafaritra ao anatin'ny hoe aiza ny afaka totofana, aiza ny tsy afaka totofana. Dia izay no ezahana arahana dia milamina ilay izy. Misy ihany tsy manara-dalàna dia andrasana fepetra ny tsy manara-dalàna. Misy manara-dalàna dia amena fahalalahana izy manao an'izany. Satria ilainy izany anitarana sy ampandehanana ny tanàna na Antananarivo.
iny akoron-drano andanantsika rehetrarehetra iny zao tany totofana daholo dia raha tsy nisy akoron-drano zany dia firy ny asa very iny andranomena iny tany totofana daholo iny atanjom-bato iny tany totofana daholo amanetsiny ny olona miasa ao anatin'iny dia tsy maintsy jerena zany amin'ny zavatra tanterahana ny hoe inona ny tombotsoan'ny tanàna inona ny tombotsoan'ny firenena fa fampiarana azy any tena zava-dehibe misy lalàna amin'ny fean'io dia tokony samy manara-dalàna fotsiny miezaka manao an'izany eto amin'ny tanàna n'Antananarivo dia miezaka manao an'izany koa ireo commune manodidina raha misy miopefy dia nandraisana fepetra raha teny Ambohimankakely zao nareo name fahalalahana mibe ny tanàna teny nanototra tany tsy ara-dalàna dia efa nasiana amin'ny fafany maly satria mamoaka ny fahazon-dalana manototra dia anjara ny be ny tanàna ary efa hitany hoe mifanaraka amin'ilay drafi-panajariana ilay izy dia omeny rehefa tsy mifanaraka ilay izy dia sakanany. Namafisy ny minisitra hatrany faentitra ny fepetra raisina amin'ireo izay tratra manao fantofatany tsy ara-dalàna. Tsy naharaka ireo lakan-drano atsetsina vokatra ny fako izay fivoahan'ny rano teny amin'ireo faritra iva teto andrenivohitra indrindra manoloana ny fisian'ny rotsakorana mafy ny aliny alatsinainy alasa teo raha nambaran'ny tompona andraikitra Abrahama Randriamana. Faritra iva voakasiky ny fiakaran'ny rano teto andrenivohitra ny alatsinainy alina lasa teo ny teto amin'ny boriboritany voalohany isan'izany ny faritra Andotapenaka voalohany sy ny Tetsy Akasiny antony marina tonga ny fiakaran'ny rano tamika toy ny fisian'ireo fako tanatin'ny lakan-drano tokony rotsakorana mafy. Eo ireo le foto-drafitrasa mipetraka eny ambonin'ny atao hoe lakan-drano. Eo ihany koa le atao hoe tsy fitandremana kely ataon'ny mponina amin'le manaro fako any anatin'ny tatatra. Raha tena jerevana zany lasa ohatrany mandrora amin'ny tsy lany ihany daholo le vahoaka amin'izao fotoan'izao dia izao miara-misaka an'izao. Misy ny rafitra napetraka handrindrana ny fanadiovana ireo lakan-drano araka ny fanadihadiana raha teknika natao raha ny fanazavana. Rafitra anankitelo no miandraikitra ny kanala apipa miandraikitra ho an'ilay tatatra lehibe le tena fanarin-drano ny varina ny kopa ny CMA sy ny CUA raha teo ihany koa dia miandraikitra ny ataoko hoe canal de drainage secondaire sy tertiaire any anaty tanàna any dia samy manao ny andraikitiny izahay ao anatin'izay zavatra izay. Ny apipa dia tsy manana olombelona hoe tena mirotsaka antsihatra fa mampiasa prestataire izahay dia ny prestataire voafetra ihany koa nefa ny asany ary misy contrat ifanaovana aminy ao anatin'izay fanatanterahana ny asa izay. Zava-dehibe ny fampitombona ny foto-drafitrasa sy ny fampitaovana ahafahana manao ny fanadiovana ireo lakan-drano no fisorohana ny fiakaran'ny rano. Marina tokoa ny hoe mety ilaina ny hoe fampitombona ny mety manana fa ilay izy nge ny tena marina dia izao hoe raha nitombanana tany lolo tany hoe 300,000 habitants ny olona tokony hiperaka teto amin'ny faritra Antananarivo renivohitra aty efa folo eny izy amin'izao fotoana izao zany hoe tena efa sureffectif efa tena mihoatra ny tokony ho izy zany dia noho izany zany tena tokony izy tokoa ny fanatsarana ny foto-drafitrasa zany hoe mitombona mihitsy ny hoe mety hoe tokony ampitomboina ny mety manana. Nitoy androany ny fiaraha-mientany teo anivon'ny mpitandron'ny filaminana ny arahana tamin'ny apipa ny commune ary ny BNGRC ho fanesorana ireo fako tamin'ireo lakan-drano ho famoahana ireo rano amin'ny faritra iva. Zay voavoana ny sary mahakasika ny fidinana ifotony izay nataon'ny filoham-pirenena dia azo fanampiana avokoa ireo trabona rehetra eto Antananarivo renivohitra efa nahazo akariny apokotany Vaovao ary hotoanana ara-tsakafo ihany koa izy ireo hoy ny filoham-pirenena tamin'ny nijery ny zava-misy tamin'ireo faritra iva dibo-drano eto Antananarivo renivohitra ny ariva teo ny filoham-pirenena André Rajoelina. Nijery ny fototry ny olana sy ny mahatonga ny fiakaran'ny rano eto andrenivohitra saika isa-taona ary nijery ny asa tanterahan'ireo tompon'andraikitra isan-tokony tamin'izany. Naka motopompe mety sika dia misy motopompeny BNGRC, misy ny motopompeny fitondram-panjakana, misy motopompeny orinasa Kolasy mba ampafaingana zany mba ampahaingana ny fanalana an'ilay rano satria tena dibo-drano daholo ilay olona rehetrarehetra. Isany tsy dina ihany koa ny fokontana Andotapenaka izay ahitana trabona maro izay navondrona tao amin'ny EPP. Avokoa tosika fameno sy vatsitsinjo ireo trabony rehetra eto Antananarivo renivohitra izay efa nahazo ny karaha-pokotany vaovao ary ho tohanana ara-tsakafo hoy ny filoham-pirenena androany nandritra ny feonany tamin'ireo vahoaka. Amin'ny andro sarotra ohatran'izao tsika tsy mifanary.
Aminareo akaiky ana za tena ty fahatongavany orany ty tena nanimba zavatra betsaka satria betsaka amintsika ny lasa ao anatin'ny rano a misy ny marary a misy ny sahirana dia zao ny zavatra atao a efa nahazo carnet pokotany le carnet pokotany vaovao daholo be aloha tsika efa nahazo daholo a dia zao a amin'ny herinandro tsy misy anavahana fa noho ny fitiavanareo a ohatra ny fitiavako anareo a dia andefa fanampiana ho an'ny rehetra mety satria fantatrinareo fa sahirana fa aritsika tsy maintsy mifanampy aritsika tsy mifanadiny ary amin'ny andro sarotra toy izao a tsy maintsy mifanometana antsika zay ny atongavako aty taoriny fijerena ny zava-nisy teny andotam-penaka ny azony gymnase couvert ankoron-drano ny délégation izay nitariny filoham-pirenena toerana izay andraisana an-tanana ihany koa ireo trabona eny amin'ny manodidina hitanareo fa be dia be loatra ny zavatra mitranga noho ny fiakarany rano be dia be ireo olona manary fako lohany amin'ny tatatra be dia be ireo tany izay tsy tokony totofana fa totofana dia lasa rano avy any ambony rehetrarehetra no midina dia makaty atsika ty koron-drano rehetrarehetra ty ka zay ny zavatra ataontsika hoe amin'izao zany aloha ina tokony ho atao zany dia fanjerevana itao ny aka tamin'ny monsieur le maire nakany androtam-penaka atao tsy maintsy trohana daholo aloha le rano dia avoaka daholo aloha le rano mba ahafahana manamaina ireo toerana zay dibo-drano rehetrarehetra ny zavatra ataontsika tsy hoe androany ihany fa jerevatika vaholana maharitra no zavatra misy aty vaholana tsy karamin'ny ranotsony rehefa midina ny rano nareo rehetra zay ato zany dia mino fa afaka fotoana foy zany mety afaka roandro teloandro matrandro mito afaka fantatra hoe rehefa hidina fa nareo fiana reny raim-pianakaviana reny mpianakaviana rehetrarehetra rehefa midina ny rano dia tonga eto ny ministra ny postra dia tonga dia zarainy etry ihany ny tosika fameno sy ny vatitsinjo mba ahafahanareo tsinjo araka izany nisy ny fizarana sakafo an'ireo ankizy latsaky ny 5 taona ary nahazo ny anjarany ihany koa ireo lehibe tamin'izao fandalovany filoham-pirenena izao isy ihany koa ny lamba firakotra sy fitaovana fiarovana amin'ny covid-19 an'ireo trabony ny fametrahana rano fisotro madio sy klinika mobile ary mpitsabo hijery ny fahasalaman'ireo trabony ankoatra izay mitoy ny fampiasana ireo motopompe hitroka ireo rano eny anivon'ireny tanàna dibo-drano ireny eo ihany koa ny fanadiovana ireo tatatra maro eto Antananarivo izay tsetsiny fako sy ny loto ka mahatonga ny fiakaran'ny rano Isan'ny vaovao misongadina ihany koa dia mahantra ny sehatra tsy miankina ny taona 2024 raha nambarany eo anivon'ny GEM vokatry ny covid-19 ho an'ny taona 2024 mbola manjavozavy ihany koa ny mahakasika azy ireo izany takin'ny sehatra tsy miankina ny fijerena manokana ny mahakasika ny contrôle fiscal izay ataon'ny fanjakana Michel Aranarzo Niakatra 200 ny arikarena faobe ny taona 2024 raha toka ny ena 700 izany ny taona 2024 na nahitana fiakarana zany efa izany dia tsy nahatratra ny fenitra izay voalaza fa tokony tombo 300 isan-taona ny anahantra ny sehatra tsy miankina ny taona 2024 raha nambara ny GEM na ny groupement des entreprises de Madagascar isan'ny olana sedra ny orinasa tsy miankina ny fitombon'ny fanafarana entana ary mamono ny orinasa eto an-toerana. Marina fa ilaina fiadina amin'ny inflation. Nefa kosa izay sehatra tsy miankina dia manona ny hevitra hoe voalohany tokony voka vary eto an-toerana no atao omena lara-pahamena fa tsy ny fividianam-bary avy any ivelany amin'ny vidiny mirary izarana azy any am-pona. Ataoko fa ilana ny compétition na concurrence raha ny sehatra tsy miankina dia mihevitra fa tsy dia mety loatra angamba raha ny fanjakana no concurrence amin'ny secteur privé amin'ny fanafarana entana contrôle no tokony ataony fa araka ny hevitray tsy tokony hitakosy amin'ny concurrence amin'ny secteur privé. Isan'ny teboka notsindrin'ny GEM androany ihany koa ny mikasika ny fanaraha-maso ny fandoavan-ketra tsy mitombina ho izy ireo ny contrôle fiscal ataon'ny fanjakana manoloana izany mangataka fihaonana amin'ny ministera tompon'andraikitra izy ireo manoloana izany. Anisan'ny élément contextuel anankiray tokony ho resariko koa io contrôle fiscal ianao milaza hoe harcèlement fiscal
ary dia ekaiky mihitsy le tena hoe harcèlement fiscal io ho an'ny olon-tsotra ho an'ny olona izay ataontsika hoe de malala loatra ny momba fiscalité de hoe mahatonga crise cardiaque le izy mahatonga crise cardiaque satria rehefa jerenao le redressement ataon'ny fisco zany hoe za ve de nangalabolo on'zany c'est pas possible avy aizy io fampiangana io hoe zao ny etra tokony nalohako zavatra mitranga zany de tsotra le contrôle nataon'ny vanjakana tam'le tapabolana farany tamin'ny taondasa raiky amin'ny roapolo sy arivo a zato isan-jatony izy reo dia contrôle sur pièce daholo zany hoe tsy nindra tany amin'ny orinasy izy fa le document voarainy isam-bolana na isa-taona any amin'ny DGI no niraisiny a de hoe manao katsika ely ao izy manao comparaison kely ao izy de hoe ty tsy mitombony ty tsy mitombony ty dia atao le notification zany hoe tena tsisy fanadiadina lalina zany nataon'ny DGI fa comparaison na chiffre eo am-pelantanany vitsivitsy a no nataony. Raha ho an'ny taona 2024 tsy mbola fantatra mazava ary tsy mbola misy ny lamina mipetraka mikasika ny fanarenana ny sehatra tsy miankina ho iatran'ny NIGEM. Ho an'ny sehatra tsy miankina dia mbola baraingo be mihitsy ny taona 2024 tena mbola mazavozavo tsy teny hoe manahirana ny taona 2024 aky ny fatana azy a tena ilana orientation avy any farantampony mihitsy ny fanatsarana ny fampitokisana amin'ny fanjakana sy sehatra tsy miankina io a ary izy hoe raha ny raha mpitondra fanjakana any amin'ny tampony no mizotra ary manome ohatra ary manome baiko amin'izay fampianana ny dialogue public privé zay a dia matoky zay a fa izay ihany a no fomba ahafahana manatsara ny climat des affaires. Nisy androany ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety nataon'ny NIGEM nanaovana ny jery totika ny taona 2024 eo amin'ny lafiny toe-karena sy ny vina ho an'ny taona 2024. Nandatanteraka fivoriana niaraka tamin'ireo mpiara-miombonantoka androany ny ministeran'ny fanajariana an-tany sy ny banky iraisam-pirenena anton'izany moa ny fanamafisana sy ny fametrahana ny fiara-miasa ahafahana manao ireo tetikasa mpampandrosoana Abraham Randriamana. No tanteraina androany teny anosy ny latabatra boribory ny arahan'ireo mpiara-miombonantoka miasa eny anivon'ireo tanan-dehibe, ireo ben'ny tanàna sy ireo mpisehatra samihafa. Fivoriana izay nosahany teo anivon'ny ministeran'ny fanajariana an-tany sy ny fananantany niaraka tamin'ny banky iraisam-pirenena. Tanjona amin'izany ny fanatanterana ny fanohizana ireo asa fampiroboroboana ireo tanan-dehibe amin'ny alalan'ny tetikasa iarahana amin'ireo mpiara-miombonantoka toy ny banky iraisam-pirenena, ny vondrona européenne, ny PNUD, ny ONUD na ny Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel, ny AFD na ny Agence Française de Développement, ny JICAR, ny BAD na ny banky afrikanina ho an'ny fampandrosoana. Tsy maintsy mametraka tsika fomba fiarah-miasa ary mamerina an'izany matetika satria tapitra zao ny dingana voalohany tamin'ireo tetikasa maro eto niveau ministère ka mila mijery ireo famatsim-bola sy fomba fiasa vaovao anohizana an'ireo tetikasa ireo. Raha mikasika ny banky iraisam-pirenena manokana ohatra izay isan'ny tena mpamatsy vola lehibe sy ny Agence Française de Développement dia ny cadre de partenariat fantarareo fa tapitra amin'ny volana jiona ho avy zao any banky iraisam-pirenena dia ilaina zany manomana dia n'izao an'ireo politika mpampandrosoana tiana hoentina ao anivon'ny tanan-dehibe sy atao anivon'ny ministère amin'ny ankapobeny mba ahafahana manana vina sy famatsim-bola maharitra ho amin'ireo asa tokony ho tanterahana. Naneho ny fahavononany amin'ny fitohizan'ny fiaraha-miasa manoloana ireo tetikasa samihafa mahakasika ireo tanan-dehibe ireo mpiara-miombonantoka nandritra ny fivoriana. Ankilan'izay nampitombona ihany koa ireo faritra voakasika ireo tetikasa. Ny zava-dehibe aloha dia ny fanekeny ireo mpiara-miombonantoka rehetrarehetra ny anohizana ireo tetikasa efa misy atao amin'ny ministère. Ohatra ny tetikasa PADEV dia efa nanaika ny ireo mpiara-miombonantoka ireo fanohy ny PADEV 2 zany hoe hitatra amina fanamboarana foto-drafitrasa amina commune anankitelo vaovao akoatra ny Fianaratsoa, Toliary ary Antsiranana dia ho ampidikina koa zany manomboka amin'ity taona ity
Mahajanga dia Tomasina ary Antsirabe ary anampy amin'ny famatsim-bola amin'izany ohatra nanaiky androany ny vakitrombolana Europiana amin'ireo tetikasa ho tanterahana toy izay ihany koa ohatra ny Antananarivo ny tetikasa lalankely izay efa fantatsika izay efa tokony madiva hifarana ihany koa ny lalankely fahatelo fa efa manomboka ny fanarahana zany amin'ny lalankely fahaefatra izay tobo ihany koa ny vola ampiasaina ao anatiny sy ny asa ho tanterahana amin'izay maro na ny ireo mpiara-miombona antokahafa izay vonona ny hanome tanana ihany koa amin'ny lafiny maro samihafa na ireo zany amin'ny lafiny fifindramonina amin'ny ankapobeny ohatra iarahana amin'ny OIM izay vonona hanome tanana amin'ny fanatsarana ny drafim-panajariana ny tanan-dehibe ka mandray izay fifindramonina izay na ny ONUDIA izay vonona ihany koa nampy amin'ny famoahana drafim-panajariana ny tanan-dehibe satria ilaina ihany koa ny fivelarana amin'ny fanokafana araka ny politika mpanjakana ny hoe ampitomboana ny indostria eto Madagasikara ary tokony tafiditra ao anatin'ny fitantanana ny tanàna ny ipetrahany ny indostria tiana ho petraka eny anivon'ireny tanan-dehibe ireny. Izy nandritra ity fivoriana ity ihany koa ny fifampizarana teo amin'ireo mpisehatra amin'ny tanan-dehibe sy ny teo anivon'ny ministera mikasika ireo asa nataony taona 2024 teo koa ny fampahafantarana ny viana ao amin'ity taona 2024 ity. Tahaka mahazatra anaraka doka vatro isika meloha ny dirantsika ny tapany faharoa vaovao rehefa avy. Ziva, mbola vona foana ary vona pirenena, za koa 038. Lame bic, maranitra, tsy mety aravesina, mateza. Bic, isanandro. Isanandro. Vereto amin'ny fampalalam-baovao isika. Nanao filazana loza manambana mavo amin'ny lemaka Antananarivo izay lalovan'ny renirano Ikupa sy mamba ny Apipa ka commune araka amby folo no voakasika izany eto Antananarivo sy manodidina. Tafakatra 777 sy ray alina ireo trabonina amin'izao fotoana izao izay tarimarika ofisialy avy amin'ny BNGRC ny lalana efison. Tamin'ny roa atoandro teo, namoaka filazana loza manambana mavo ho an'ny lemaka Antananarivo izay lalovan'ny renirano Ikupa sy mamba ny teo anivon'ny Apipa. Efa tafiakatra 4 metatra any ahavon'ny Ikupa amin'ny marodrefon'ny Siabevomanga. Tao anatin'ny Enora niakatra 8.2 metatra ny rano ary mbola hiakatra ambony ao anatin'ny 4 ramanaraka. 4.10 metatra ny filazana loza mitatao mena eo Bevomanga. Ho an'ny renirano mamba, 2.80 metatra ny ahavon'ny mamba eo amin'ny marodrefona Ambodro. Commune araka amby folo eto Antananarivo sy ny manodidina no voakasika amin'izany ka mila mitandrina. Araka ny tatitra sy ny tarehimarika avy amin'ny BNGRC amin'ny afivoaran'ny vokorana mikija tamin'ny 7 maraina teo, mijanona folo ny isan'ny namon'ny ainy vokatry ny andro ratsy na ora mikija nanomboka ny aliny 7 Janoary 2022.
tafiakatra 807 kosa ny isan'ireo olona atrabony na itampiakarany noho izany ireo olona nifindra toerana avonjimaiky miisa 707 ary notsinjaraina eny amin'ireo toeram-pandraisana atrabona avonjimaiky miisa 20 ankilany niakatra 3 ihany koa ireo toerana dibo-trano ary tafiakatra 7 ny isan'ny trano arava sy niotsaka ny eny anivo ny mpamonjivona ihany no mandrava ireo trano ahina iteradozy ho an'ny fokontany atao madinika 3 Janvier miisa 2 ny trano efa narodana. Voalatsaka le rotsakorany iny tamin'ny alatsinainy alina ifoa talata dia ny maraina izay no efa tonga teny ny mpiandraikitra tao amin'ny fokontany nanao hoe misy orinareo fa atahorana ity trano ity dia avy hatrany izay dia nitatitra entana mivoaka teny. Entinay moa izao dia hoe araka ny resaka nangaviana tao amin'ny fokontany dia hoe afaka manangana trano hazo aloha hoe izay mandra-paha dia iny moa namaly hoe provisoire fotsiny misy hoe na dia ny asiana ny entana io fotsiny ary. Manana anjara andraikitra lehibe manoloana ny tranga toy izao ny eny amin'ny fokontany indrindra amin'ny fitadiavana vahaolana amin'ireo niarambony. Mantsy vao nisy izany le ranobe dia samy miparitaka daholo ny lesy teto aminay nijery ny zavatra rehetrarehetra indrindra ny olona no voalohany indrindra dia avy eo ny zavatra dia hitanay izany teto fa misy trano anankiroa ny efa manambana ny anjera dia anisan'ilay trano manambana ny anjera ty anankiray ity dia ny zavatra nataonay nampialan'ny olona manodidina sy nampialan'ny olona tato tato vitsy izay zavatra izay dia niantson'ny pompier zay mba andray andraikitra sy andray tantana amin'ilay izy dia tonga ny pompier zany dia efa nanomboka 2 jours koa zany ny pompier niasa teto aminay dia ny dégâts personnel tsisy dégâts matériel zany io trano raha io. Le trano dia anisan'ilay efa trano antra be matany amin'ny trano 1900 na 1800 tany dia voatery zany tsy maintsy arodana tanteraka satria na le événement tsika mbola tsy fantatra hoe roviana indray no orana no avy dia mitaitaina foana le olona manodidina. Atao amin'ny trano zao dia tsy maintsy horaisina manokana satria na zao raha vita ty rano be ty ny olona samy misitrika any an-trano nefa reo olona dia tsy manan-kilofana dia horaisana manokana mihitsy dia alefany manokana zany tatitra momba aminy momba ny lofany zany sy ny fanampiana mety azo ho azony zareo. Misy amin'ireo trabona eny amin'ny fokontany atao madinika 3 Janvier no tsisy atafiditra ao anatin'ny toerana fandraisana ireo atrabona intsony. Tamin'ny alina teo trano iray no nianjera teny amin'ny fokontany Ambohipotsy Ambomitsibona. Enina ny olona atao anatin'ny trano raha nitatitra voaray, roa amin'izany no zaza latsaky ny eritaona avokoa. Raha ny vaovao farany any amin'ny sampana famelomanaina ilay zaza amin'izao fotoana ka tsy mbola fantatra ny fivoarany fahasalaman'ireo zaza ireo. Raha ny toedrara ankehitriny miotsaka ny tany eny amin'ny faritra avo amin'izao ary dibo-trano avokoa ireo faritra iva. Dibo-drano ny ankamaroan'ireo tokantrano ao amin'ny komuna Anosizato andrefana. Vitsy anefa ireo manantana ny toerana fandraisana ireo trabona noho ny fisian'ny mpanaratra mandroba entana voatery milondrano maloto arak'izany izy ireo Ivy. Iray amin'ny fokontany anatin'ny komuna Anosizato andrefana mitondra faisana manoloana ny fiakaran'ny rano ny eto Antandrokomby. Raha ho an'ny ankonany iray nanaovana fanadiadiana. Toy izao aseho antsara izao ny zava-misy iainan'izy ireo nanomboka ny fotoana ny atombohan'ny oram-be. Tobo-drano avokoa ny lalana miazo ny trano fonenana, ny tokotany sy ny efitrano manontolo. Dobo-rano hatrany ivelany hatrany anaty izay aloha io zava-misy hitantsika io. Ty ihany aloha sy hita aloha fa ny atambadika mbola tsy todiny zany ny ao ambadika ao. Fa rehefa tena feno ty izay vao todiny ao ambadika ao. Ny entana aloha zao dia efa reny hitanareo reny. Eny ambonimbony rehetrarehetra mazava ho azy reny. Zao atao eny ambonimbony rehetrarehetra satria tsy afaka atao ambany intsony le izy. Ny fiainana moa dia efa hitanareo zany fa tsy maintsy eo aretina no hitako. Zao veko vavy eny ambony fandriana ianao tonga dia midina. Tsy maintsy eo ihany matory koa izy amoa. Efa tsy ampirimiko tsao fa reraka be. Matory zany dia rehefa mifody dia tonga dia ao. Tonga dia ao. Tomo efa tsisy asiana azy tsao fa tsy maintsy miray trano amin'ny tena ato. Misokatra ho an'ny trabona eny an-toerana sy ny manodidina avokoa ankilan'ny EPP miisa 2 sy ny CEG iray eny Anosizato andrefana. Manarika ny 20 ny trabona raisiny eny an-toerana araka ny tatitra avy amin'ny ben'ny tanàna. Taremarika ambany raha oharina amin'ny fahavoazana anatin'ny fokontany efatra voakasika. Ankoatra ny mialokaloka amin'ny havany mandra-pihidin'ny rano. Betsaka ny nanapa-kevitra ny tsy ala ny tranony noho ny tahotra amin'ny entany. Le fananana zany hitanareo zao reo migadra ao zao le akoho kely. Dia manarak'izay koa moa ny tena marina zany zarery zany ny tena ohatrany hoe miaina andavanandro ato.
fa reo samy manana ny asany aby de ohatrany hoe fodina kely fotsiny zany no diny ato de lasandray fa raha ny sitraponay zany te anantona tena te anantona fa zay le zava-misy aminay raha alina zay tena maheno tena mandeha tokoa tena manodidina ny tranonay io mihitsy izy kisaoko enao moa kisaoko ty moa de akaiky kely kisaoko de ohatrany nanosika ta fefo mihitsy izy alina de nenay moa jiro mirehatra parainandro hatramin'ny siny io rano be io zany de tsy mamono jiro tsony ay de zay tsy de matory be ohatrany taloha tsony hoe tonga de matory be fa jusqu'à parain'ny andro tena maheno olona mandeha ianao na izany na tsy izany maro ihany koa ny tapidalakalevo hoatery ny toby eny anivon'ny toerana natokana andraisana ny trabona mahery ny 30 isaky ny hevitra izy ireo no miara-monina raha ny eto anivon'ny EPP Antandrokomby ankoatra ny fitadiavana ny arapaka olana iombonana ny fatoriana eto lamba sisa tsy lena voavonjy tamin'ny orabe sy goailaka no avelatra mamelony atsika ary betsaka ny marary zay zao mianaka iny ato nefa le ato somary mangatsitsika ihany tany somary ny doro manify kely tony golako to zao ny atorizana eo tony avelabelatra eny de enina akizy matoritory satria raha ny eo aminay zao tena rano be gagana mihitsy ny ohatra hoe double anay de tsisy lalan-drano le ranay de mbola ela vao ritsy ny atsika aloha zao mamango satria ny godoro tsy sesiny zay zany ny olana zao aloha be de be mipetraka ato ny aretina tahorana fa tsy hita hoe andeha ho aiza zany de mbola dokotera zao nefa mitady aretina malitato zany hoe fahasalamana ie ankoatra ny aretina teraka ny atsika sy ny amandona mandritra ny fotoam-pahavaratra toy izao nandray ny andraiky ny manoloana ny fanentanana amin'ny fifehezana ny Covid-19 ho an'ny trabona ihany koa ny tompon'andraikitra eny an-toerana antony betsaka ny miara-monina ka mampanahy amin'ny fianaky ny Covid-19 ny fanajana ny fepetra sakana izay tsy maharoditra ny trabona ety noho ny fahasahiranana amin'ny ankapobeny saika feno avokoa ireo toerana andraisana ireo trabona vokatry ny fiakaran-drano eto Antananarivo amin'izao fotoana izao ka manana sarotra ihany koa ny fikarakarana azy ireo hoy ireo tompon'andraikitra maro amin'ireo trabona ihany koa ny voantazo sy ny areti-pivalanana onrifolorio tahaka izao ny zava-misy eny anivon'ny site d'hébergement na ireo toerana handraisana antanana ireo trabona vokatry ny fiakaran'ny rano eto Antananarivo renivohitra nandritra ny andro maromaro izay ety hitantsika amin'ny sary ety zao ny eny amin'ny gymnase Ankorondrano fokotany misa 10 no raisina antanana ety fieno tanteraka ny trano na amin'ny andro atoandro tahaka izao fa fieno lavitra noho izao ny toerana amin'ny andro alina rano nambaran'ireo mponina sahirana tanteraka izy ireo tsy maharaka ihany koa ny fanampiana omena ireo trabona raha ny fanazavana fahasahiranana aloha dia tena misy dilelina fa na dia le vahoaka be dia be ara dilele eo amin'ny ara-pahasalamana satria sardinina be zany zay dia azoko tenenina dia mba mangatana zany mba hamparitaditaka zany zay ao fa na aretina tsy tokony misy arany lasa misy zany le izy resaka sakafo moa zareo mizara sakafo mampy aloha tsisy fa rehefa mba mihinana aloha dia izay amin'ny fahasahiranana tena sahirana be zay zany mandro sakafo any an-trano dia marain zay mandeha misakafo marain zay dia verina ny tany dia sakafo mitonga indray le raha finanam-bary amin'ny tany dia makany an-trano zay dia verina zany verina aty dia ohatr'izay foana zany ataonay ao am-pahalana ny rano dia zay zao ny ala tao tsy tao dia zay zao ny entana na simba na tsy simba fa ny tanjazakely fotsiny hoentina tena sahirana satria zao ndrairery ny afaka mandeha mitady vola satria ny zazakely tsy azo entina amin'ny orana zay mivarotra sasena ataonay raha ohatra ny entana ny an-trano dia mba navelany fotsiny zao tsy fataka na simba na manina fa vo andeha ijery any nanomboka napetraka ihany koa amin'izao fotoana izao ireo tompo-pahasalamana kely eny anivon'ny site tsirairay avy saika ny areti-pivalanana ny tazo ny kohaka sy ny gripa no mahavoa ireo trabona ireo raha ny fanazavana sarotra ny fandaminana ho ny eo anivon'ny BNJRC noho ny hamaroan'ny vahoaka tsy maintsy ampitomboana ihany koa ny toerana handraisana antanana azy ireo noho ny fahafenon'ny toerana Zava ho azy ny olona tratran'ny tondra-drano dia miatrika zava-manahirana eo ihany koa ny fiainana ato somary mbola
vao eo am-pikarakarana dia somary mbola teritery zareo a, ny toetrandro koa efa mangatsiaka avy ny orana dia misedra amandona koa izy ireo a, dia izay no nahatonga ny fanapahan-kevitra hoe noho ny fahitana fa misy ireo tsy salama dia izay ny antony nametrahana ny klinika. Mbola ao anatin'ny fitantanana ny amehana ara-pahasalamana isika dia misy tokoa ny fitarainana amin'ny fahateren'ny trano, kanefa araka ny efa fantatritsika dia mbola gymnase Korondrano aloha no mandray an'ireo Trabona eto amin'ny Tanatroa zany ankoatran'ireo sity hafa, dia ireo olona avy amin'ny fokontany 5 ireo nakato daholo aloha fa amin'izao fotoana izao efa misy fanomanana fananganana compte ihany koa anitarana zany amin'ny toerana izay ho asianan'ireo Trabon'ireo dia raha miasa tsika amin'ny commune urbaine Antananarivo. Fa ankoatra ny eny Ankorondrano, ity hitantsika ity kosa ny zava-misy eny anivon'ny gymnase Mahamasina. Feno hipoka tanteraka ihany koa ny trano, misy ihany koa ny fofona maimbo izay mila hanembotra raha nambaran'ireo mponina. Tsy manantsafidy izy ireo fa tsy maintsy mijanona na eo aza ny tahotra amin'ny ara-pahasalamana, indrindra fa ny valanaretana COVID-19. Manambahiny sampana fampahalalam-baovao amin'ny ity androany ity mirahalahy zay mandray vahintsika miaraka amin'ny Henri Florent tenako amin'izany ary omeko azy avy hatrany fitenenana. Ho anareo eto anivon'ny fiadidiana ny tanàna Antananarivo renivohitra manokana, ianareo koa dia anisan'ny manana andraikitra lehibe ataontsika hoe ho an'ny asa, indrindra fa ho an'ireo Trabona izay maromaro ihany koa amin'izao fotoana izao, ahoana ny ataontsika hoe fomba igeren'ny commune ireo Trabona ireo amin'izao fotoana izao. Volantena aloha dia manantitra ny arahaba ho antsika rehetra eto amin'ny fampahalam-baovao. Marina tokoa tamin'ny fiandohan-terinandro ity dia nisy ny rotsakorana marobe izay niseho ka nahatonga ny fisindro Trabona tany anatin'ny fokontany sy ny boriboritany anankenina teto Antananarivo renivohitra. Raha ny antotanisa izay azonay eto anivon'ny tanàna Antananarivo amin'izao fotoana izao dia misy hatrany amin'ny 4 lahany ny ataontsika hoe fianakaviana sahirana no ilazantsika azy aloha satria mety dibo-drano amin'ny toerana misy azy na mety misy miotsaka amin'ny manodidina fa mbola any an-tranon'izy ireo ihany izy ireo, fa ireo le tena hoe Trabona kosa indray izany hoe tsy maintsy mihitsy ny isaka nandeha nakany amin'ireo toerana fandraisana manokana andreo Trabona zany dia misy eo amin'ny 9 eo no voarainay hatramin'ny androany. Mety hoe igeren'ny commune ny fametrahana azy ireny anivon'ny site maromaro eto anivon'ny boriboritany. Ny fiatrehana ny loza-dromo dia efa nisy foana ny fiomanana teto anivon'ny commune urbaine Antananarivo. Nisy ny plan de contingence zany izay ampiarina amin'izao fotoana izao. Io plan de contingence io dia niarahana amin'ny BNGRC moa zany ny nanofanana ny tompon'andraikitra isan-tsokajiny tato amin'ny commune urbaine Antananarivo amin'ny fanatanterahana zany fiatrehana ny vona izany. Raha fitiantsika fohifohy dia hoe ao anatin'izany plan de contingence zany dia misy an'ireo atao hoe cluster na ataontsika hoe groupe angaha izay fandraisana an-tanana amin'ny lafiny anankiray voamarina tsara, ohatra hoe ny groupe na ny cluster ny fahasalamana, ny cluster ny éducation na ihany koa ny cluster ny fiarovana ohatra na ny protection. Ato amin'ny commune urbaine Antananarivo raha ny rafitra na ny organigramme zany izay hitantanana ny tanàna dia mifanaraka amin'ny rafitra io plan de contingence io ka ireo direction tsirairay zany ato anatin'ny commune urbaine Antananarivo dia misahana an'ireo cluster tsirairay aby ireo. Rehefa avy eo ao anatin'ny cluster tsirairay ireo lay ny commune urbaine Antananarivo zany no mitarika ary manentana izy an'ireo le mpiara miombonantoka izay mpisitraka manokana na ataoko hoe mpiasa manokana zany manana fahaiza-manao manokana ao anatin'ny fiatrehana raha eo amin'ny fahasalamana ohatra na eo amin'ny fiarovana ohatra dia toy izay no fomba atao zany hiatrehana an'ireo loza. Ny azoko ambara zao dia tato anatin'ny 2 andro dia misy foana ny atao hoe cellule de crise izay atao ao anivon'ny commune urbaine Antananarivo iarahana amin'ireo le mpiara miombonantoka rehetra ireo zany ahafahana manambatra ny hery ahafahana zany miatrika ny zao sinistre zao. Satria hoe inona efa asa efa natao, inona mbola miandry eo anivon'ny commune entana koa ny teny fanentana satria mbola tsy fantatsika hoe ovinany tena hitsara tanteraka ity olona mikizay ity.
raha amin'izao fotoan'izao aloha zany a dia misy site fandraisana ny traboina 7 eto Antananarivo renivohitra. Ny voalohany efa natao zany aloha dia ny fanisana, satria izay ny zava-dehibe indrindra, fanisana an'ireo olona any anatin'ireo site ireo. Satria ny mpiara-miombina antoka, ireo izay manana ny famatsiana zany na ny fanampiana, dia izay ny zavatra ilainy voalohany indrindra. Firy ny olona, firy ny toerana, inona daholo ny filana atao, ka ireo zany zao no efa misy amin'izao fotoana izao izay zarainay amin'ireo le mpiara-miombina antoka, dia ny fandefasana ny valiny amin'izay na ny hoe réponse zany amin'ny zavatra miseho no atao amin'izao fotoana izao. Ny fanentanana tsara atao androany angambany dia ny hoe mbola mandeha ny rotsakorana, ary raha ny voalaza ny sampandrara mahakasika ny toetrandro ara dia hoe mety isy ny cyclone atoatoka. Ny fanentanana atao dia ny hoe ho antsika izay any anatin'ny fokontany rehetra any, raha misy na eny amin'ny toerana ambony zany ka mety misy ny fiotsahana na aty amin'ny toerana iva ka tratry ny rano ianareo, dia miakara mialoha tsy ho tratry ny loza, miakara ny anatin'ireny sita izay fandraisana ny traboina ireny. Isaorantsika Docteur Raharinandrasana Adjatina, directeur des actions sociales et de la santé au niveau ny fiadidina ny tanàna Antananarivo renivohitra, nitondra fanampanazavana mahakasika ny anjarandraikitry ny commune mahakasika izao vona fiakaran-drano eto nivo ny faritra Analamanga izao. Sodra tompoko. Zay mahakasika ny fahoarana aoriana ny fampalalam-baovao kosa isy ny émission spéciale manodidina izay fiakaran-drano sy ny fipetra ho raisina mahakasika izay. Fa ny an'izantsika ny vaovao kosa indray dia hiena ny rotsakorana eto avoatany atao anatin'ny 3 andro manaraka raha ny vinavina ny sampana mpamantatry ny atoetry ny andro. Ny adidin'izay izay entin'ny Everechard. Iato kely anatin'ny 3 andro manaraka no ramikijy eto avoatany raha ny vinavina ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro androany. Tafiditra anatin'izay ny eto Analamanga sy ny manodidina. Na izany na tsy izany, anjombona raha inerika ny atoandro raha toka hitombo ny rotsakorana maraina sy hariva. Ny antony dia misy an'ny vokatry ny fiandohan'ny fiforonana rivo-doza izay tahantsika ato amin'ny somary vazasinana nosy moa zany dia mahazoana kely ny tsoka avy aty atsipa-tsinanana zany somary manao volonandro ririnina ny aty amin'ny ampovoantany iny dia raha ho an'ny Analamanga manokana aloha zany ho an'ny 3 andro manaraka dia manjombojombona foana ny andro fa arahana orana malefaka, orana manify na hoe erikerika hatrany aloha zay ena tsefatsefaneny somary betsabetsaka kokoa moa indrindra izay rotsakorana manify izay ny maraina sy ny alina zany aloha ny tena betsaka izay rotsakorana izay. Managasanga ihany koa araka izany ny fiforonana rivo-doza any amin'ny tapany avaratra Tsinananosy izay raha maso akaiky amin'izao fotoana izao. Mahakasika ny rivo-doza aloha zany fiforonana zany efa andalana dia any amin'ny sabotsy sy lahady any zany vao azo lazaina hoe tena hita taratra zany hoe ohatrany any zany no ahafahana miteny anahoana ny fepetra anaraka ny fepetra feno fepetra ve sy ny sisa dia makaiza ny fizorana zany hoe raha maso akaiky izany manomboka ny weekend zao. Fiforonana aloha zany dia ataontsika eto avaratra Tsinananosy, avaratra Tsinanan'ny faritra Ralanjorofo na hoe Antalamo zany. Na izany na tsy izany, betsaka ny faritra vinavinaina azo rotsakorana betsaka, indrindra ny manakaiky ny toerana mety hiforonana ny rivo-doza. Isan'ny nahazo filazana miloko mena Vadivavy sy Boeny, raha toka filazana miloko mavo ho an'ny Analanjorofo, Sofia sy Diana. Araka ny zava-miseho amin'izao fotoana izao moa dia matetika miditsy antsihatra foana ireo mpamonjy voana ka miankina ny toe-draharaha ny priorité ho an'ireo izay miantso ny mpamonjy voana ho ny tompona andraikitra atao ampy amonjena ny malagasy rehetra ihany koa ny olona sy ny fitaovana raha ny fanazavan'ny alarina evison. Tsy voatery ireo olona miantso ny mpamonjy voana voalohany no tsy maintsy ivonjena voalohany, fa misy lamina efa napetraka sy toe-draharaha atao laharam-pahamehana hoy ny tompona andraikitra eo anivon'ny sampana mpamonjy voana. Misy tranonao anankiray atahoranao enjery ao anatin'ny tokotaninao ilay izy ka misy olona miantso anankiray any manana trano izy ao amoron-dalana, misy olona mandalo dia na dia ianao ara ny antso aloha dia tsy maintsy io manaraka io no ataonay voalohany. Raha misy trano mienjery anaty mbola misy olona tavela ao anatiny dia indray no lasa aloha misongona an'ireo antso anankiroa teo aloha, ary raha misy moa ny trano misy olona
ka mbola atahorana koa io raha mienjera amin'ny fananany tranon'olona ray hafa dia mbola misongana izy ireo. Zany hoe ny tiako ambara dia mandamina ny laharam-pahamehana izahay araky ny ambana sy ny asa-pamonjena mila tanterahana ao anatin'izay ka tsy fotoana ny fametrahana fanontaniana intsony izao amin'ny fampitaovana ampiasain'ny mpamonjy voany hoy ireo tompon'andraikitra. Efa miatrika ny toetra iray isika amin'izao ka atao ampy ny fitaovana eo am-pelantanana. Izao moa isika zany nanana fotoantsika ny omanana amin'ny fahavaratra. Anatin'ny tanteraka ny fiatrehana ny fahavaratra isika izao ny fitaovana dia kasaina mbola hitombo reny ambety teninay. Fa raha amin'izao tsika izao dia ny teny ilazako azy dia atao mahampy ny olona, atao mahampy ny fitaovana, ny hevitra sy ny fandaminana no ampifanarahana amin'ny fitakian'ny fandraisana andraikitra ao anatin'izao fanompoana ny oran'izao. Mitoetra ny asa famonjena ireo olona sy ny fitsiriana ny mety hitera-doza amin'ny faritra hafa. Lafy vaovao kosa indray dia niakatra avoroeny ny vidin'ny kilao ny ovy ao Antsirabe tato anatin'ny iray volana. Antony izany moa ny fiovaovan'ny toetry ny andro fa eo ihany koa ny fiakaran'ny vidin'ny zezika. Anisan'ireo vokatra manamarika ny fatrivakina karatra ny ovy ary maro karazana izy ireny, ao ny antsoina hoe ovy bandy akama, ny ovy maneva, ny meva fotsy ary ny meva mena. Tsikaritra fa nahitana fiakarany avoroeny ny vidin'ny ovy iray kilao amin'izao fotoana izao eto an-tsena Sabotsy Antsirabe. Raha toka 900 ariary ny iray kilao amin'ny ovy bandy akama, iray volana lasa izay, ankehitriny efa niakatra 250 ariary izany. Antony noho ny fiakaran'ny vidin-jezika ka sahiran'ireo tantsaha ary niaina ny kalitaon'ny vokatra amidy any an-tsena. Niakatra dia somary niakatra mihitsy izy tato ato satria ny antony dia voalohany aloha dia noho ny ainandro dia ny aina ny vokatra. Faharoa manaraka izany ny vidina zezi-bazaha ohatra lasa niakatra 100% na 120% mihitsy ary. Efa 104 arivo izy tamin'ny 3 volana lasa izay. Ankehitriny izy 504 ny iray kilao. Izany hoe niakatra be izany ny zezi-bazaha dia io ny antony nampiakatra be an'ilay vokatra koa hatreto. Ny aina ny vokatra noho ilay tsy fampily ilay zezika. Ny toetr'andro efa mangana fotsiny. Teo aloha izao hoe misy orana foana raha namboly zanak'ovy ianao ohatra hoe 100 kg dia mety mamokatra taonina iray fa tamin'ity mety hoe namboly 100 kg na mety 500 kg niakatra. Dia noho izany lasa ny aina ilay avetesan'ilay vokatra satria lasa tsy ampy an'ilay zezi-bazaha izay tena iainan'ilay vokatra. Raha ho an'ity mpivarotra sendra ity dia mahalany ovy manodidina ny 500 kilao isan'andro izy teo aloha. Ankehitriny ny aina ireo mpanjifa ka manodidina ny 200 kilao sisa no lafo ary ny ovy bandy akama no tena betsaka mividy. Tena mandeha izany aloha dia ny bandy akama no tena mandeha satria izy mora kokoa. Fa ilay maneva somary lafolafo, maneva matsy eny amin'ny 2 ariary eny kilao ilay mena lavalava be ireny. Dia meva fotsy ilay fotsika fisapisaka. Dia meva mena ilay boribory toy ny hitanareo eto tony. Ny eny vidiny mena izany izao amin'izao aloha ny meva mena eny amin'ny 1600 ariary sy meva fotsy mitovy ny vidiny. Dia maneva 2 ariary ilay mena lavalava ireny. Dia mibandy akama 1200 ariary izany hoe 400 ariary. Sahirana araka izany ireo tantsaha eto amin'ny fatrivakina karatra eo amin'ny lafin'ny fambolena ovy izay miankina indrindra amin'ny zezi-bazaha ahafahana mamokatra sy manatratra ny kalitao tena tsara ka manao antsoava amin'ny fitondram-panjakana izy ireo mba hijerevana manokana azy ireo eo amin'ny lafiny vidin-jezika. Dia ny azy foana mba hitahitako hoe mba hijerena akaiky an'ilay resaka vidin-jezika fa dia tena manena ny tantsaha satria rehefa tsy mamokatra ny tantsaha dia tsisy asa ho atao koa izay satria raha miaina ny vokatra dia tsisy ataonay koa izay atsy ho atsy. Dia izay izany mba hitanay mba jereo akaiky rery fitondram-panjakana mihitsy ngamba tiako tenenina ny momba an'ilay hoe resaka zezi-bazaha sy ny tariny amin'ny resaka famokarana. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia any Frantsa manambara ny fisiana lesoka goavana amin'ny famezana ny krizin'ny Covid-19 amin'ny lafin'ny fampianarana ireo sekoly any an-toerana. Anjatony ireo voateran'ny katina hatreto noho ny tsy fampian'ny mpampianatra sy ny fitaovana. Miantso amin'ny tokony ametrahana teti-bola goavana amin'ity sehatra ity ireo mpampianatra fanadina. Taoriany hetsika nataony fikambanany iray aman-dren'ny mpianatra maro sy ny sendikany mpampianatra any Frantsa nanohy ny antso fanairana amin'ny mpitondra ny antoerana ireo mpanao fihetsika tsy androany manohitra ny tsy fandraisana andraikitra amin'ny sehatry ny fampianarana manoloana ny fiatrekan'ny valanaretina Covid-19 amin'izay lafiny izay izy ireo. Itoy ny hetsika fitakiana raha ny fanazavana nambaran'ireo mpanao fihetsika tsy fa tsy nahafa-po ny tafanataon'ny filoha frantsay mikasika ny vahaolana roso amin'ny tontolon'ny fampianarana.
Betsaka ireo sekoly voatery katona no ny famaroan'ny mpampianatra marary ny COVID-19 ka voatery nijanona. Tsy misy ny fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana ho an'ny sekoly, tahaka ny fampitaovana ahafahana miaro tsy hiparita ny valanaretina COVID-19 sy ny maro hafa. Ny herinandro lasa teo raha tsy ahivina, kilasy 7:30 tamin'ny kilasy miisa mahery ny 2 sy 10 tany an-toerana no katona. Efa nisy ny feonan'ny solotenan'ny sendika ny mpampianatra sy ny tompona ndraiky mpanjakana hijerena ny mety ho vahaolana manoloan'izao. Ho an'ireo sendika, ny fampitomboana ny fitaovana omena ny sekoly sy ny fanampiana ara-bola no ahafahana mamany olana eo anivon'ny fampianarana izay manoloana ny COVID-19. Dia ny maresaka iraisam-pireneny manakatona vaovao tamin'ity androany ity angatrana nanaraka izany soava tsara daholo. Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.